Candidat filoham-pirenena tsy mila olona mizaka soam-pirenena vahiny izahay hoy ny olom-pirenena. Ankatoko ny fifidianana manararoatra mandany volam-panjakana ny mpitondra. Trondro fitikilao isan-taona no lany malagasy iray. Tompolasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray no itsidihako ny tokantranao amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra ny MPS manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ny politika avy hatrany fiarovana ny tombontsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka. Io no anisany antony goavana nanasoniavan'ny filoha Marc Ravalomanana iray fanambarana iombonana nivoaka tamin'ny 20 Aogositra lasa teo raha nanambarany androany. Zava-dehibe loatra hoy izy ny andraikitra mahafilohan'ny Repoblika ka tsy tokony olona mizaka zoam-pirenena vahiny fa malagasy 100 isan-jato no tokony hitondra ny firenena. Mialy rarombana sy tahirinena. Raha noleferiny firenena tsy ankanavaka ny fandrika an-dalàna nataon'ity fitondrana rajoelina ity tao anatin'izay 5 taona latsaka kely nitondran'izy ireo ny firenena izay. Amin'ity indray mitoraka ity tsy manankintsony ny fanaovana tsinontsinona azy ireo ny malagasy sy ireo mpanao politika manohitra ny tsirariny eto amin'ny firenena. Samy tsy misy manaiky ny firotsahako fidian'ny filohan-kehitriny intsony ny akamaroan'ny olom-pirenena noho ny fizakan'ny zoam-pirenena frantsay taorian'ny fangatahana izany ka nahaverezan'ny zoam-pirenena maha-malagasy. Na dia naferina fatratra aza izany tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2024 nipoitra ny marina ankehitriny ary tsy azon'ny filoham-perinasa iodivirana intsony izany. Izay anton'izay indrindra no nijoron'ny kandida ho filoham-pirenena Valo Mianadahy namoaka fanambarana iombonana ny 20 Aogositra lasa teo manohitra izany fandrika an-dalàna izany. Lohalaharana tamin'ireo kandida nanason'io fanambarana iombonana io ny filoha Marc Ravalomanana izay nilaza fa zava-dehibe loatra ny andraikitra izany filoham-pirenena izany ka tokony teratany malagasy ranoray no isahana azy. Efa nolazaiko tamin'ny fionana niaraka tamin'ny CENI. Nisy fionana natao teny amin'ny Novotel fa gaga toy ny latsambaratra tamin'izay fa ay ve ty filoham-pirenena ity ka mizaka zoam-pirenena vahiny zava-dozy zany mamofady satria misy andraikitra lehibe sy goavanao. Ao ny secret d'état zay tsy maintsy sanina, ao koa ny secret de défense momba ny fiarovana ny firenena ary indrindrindrindra ao ihany koa ny zavatra tsy maintsy ho tanterahana amin'ny asa manandraikitra mahafilohan'ny Repoblika anao toy ny miaro ny vola vahiny, miaro ny vahoaka sy ny fananana. Izy ary zany narovanao raha ohatra ka misy fifandirana. Matoa anao nahazo an'iny zoam-pirenena iny tsy maintsy nisy fanarahana koa tany. Zay nikehnao ary tsy azonao lavina mihitsy fa tonga le fotoana. Ary raha izany izy dia tena tsy salasala mihitsy ny azo ny hevitra hatramin'ny farany tamin'ny 2024 fa dia nandeha ampatsorana. Satria faux et usage de faux ny fanambarana natao tao anatin'ilay taratasy naseho tany amin'ny CENI. Reny zany tokony nitombona tsara mihitsy reny. Dia gaga koa nefa ny fihetsiky ny ACC tsy nahalalany lisy. Anjaran'ny ACC mijery an'izany. Ka raha zany antaniana roa zany tsy misalasala manasony andreny. Satria tena misantoka eo latrehan'ny vahoaka malagasy ray manontolo. Ny filazana fa hoe zaka ny zoam-pirenena malagasy ny filoham-pirenenay. Tsara ny mampatsiahy fa ankoatran'ny filoha Marc Ravalomanana anisan'ireo nanosony io fanambarana iombonana io ny filoha teo aloha Erdratonary Mampianina, Andry Raobelina, Aparaina Augusta, Ajo Andriana Arivelo, Taina Razafinjoelina sy Tenirandriana Solinaiko ary Masiko Lamali. Famitohy hatrany ny fanao-kevitra ireo olon-tsotra sy ny olom-pirenena izany mikasika ny mety ho toetoetra ireo kandida ho filoham-pirenena andrasan'izy ireo amin'ny fifidianana amin'ny 9 Novambra ho avy izao. Nahitsy ireo olom-pirenena tafaresaka tamin'ny mialy rarombana sy tahirinena teny Andalambe rehetra teny androany raha nilaza fa tsy mety amin'izy ireo izany hoe olona mizaka zoam-pirenena vahiny no hitondra any Madagasikara. Fanetetiana. Manakaiky hatrany daty natanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara.
za manana ny faniriny ary miandrandra fiovam-piainana tanteraka ny vahoaka malagasy ao anatin'izany. Anisan'ny fepetra takian'ireo olom-pirenena izay efa tena sasatra sy rotiky ny asarotan'ny fiainana amin'izao fotoana izao ny hoe tsy mila olona manana zoam-pirenena hafa intsony fa teratany malagasy ranoray. Olona iady ho an'ny firenena sy ho amin'izao fahatrana izao no ilain'izy ireo fa tsy olona hivarotra tanindrazana sy handromba ny harenan'ny malagasy izay hita ho tena nanjaka tao anatin'izay taona vitsivitsy izay. Tsy mety satria ahoana moa ny hitantanany Madagasikara nefa n'izy olona citoyen hafa zany lasa le fitondrana ny firenena anaovany nationalité no entiny eto amintsika Madagasikara raha mety lasa an'le firenena tonga dia amin'ny saina mandinika be tsy mety zany. Tokony hoe malagasy tanteraka fa tsy mitondra zoam-pirenena hafa ny tantana Madagasikara. Tsy mety amiko le izy. Raha olona zoam-pirenena frantsay zany mitondra ny fitondrana malagasy dia tsy mety hoe fa tokony malagasy ihany tokony hitondra azy. Satria malagasy zany dia tokony tsy hisy vahiny mihitsy ny hitondra firenena. Raha mahita an'le izy kosa ny aloha tsy mety satria tsy maintsy hiady ho an'izay namiazy an'le zo izy. Dia aloha ihany aloha hoe tena gasy mitondra an'le malagasy satria ny zavatra efa hita amin'izao mihitsy ara zao tsy misy mihitsy tombontsoa an'le malagasy na ny kely raha tena tsy misy. Fa dia ohatrany hoe izay mahafinaritra andry zareo no ataony ao anatin'le izy hoe izay mahafinaritra an'le vahiny zany dia tsy misy makany an'le malagasy tsony mihitsy ny tombontsoa rehetrarehetra fa lasa malagasy indray raha mifamodika satria tsy manalala kombana. Za zao raha nahita tao amin'ny radio Rahavavy anankiray misy rangahy tena faratapony amin'ny fitsarana nalaina ambavany tao izy dia izy mahita mihitsy ny hoe tena tsy mety io. Tsy fantatro fotsiny hoe inona zany mahatonga an'le mpitondra amin'izao mihitsy sy le mpamoana azy mikiry biby. Tsika nge ny problemtsika malagasy tsy mahay manetry teny fa raha ohatra zany tsika mba mahay mionona koa dia hoe efa mba teo dia miala. Tsy manatsafidy intsony ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Na te hitroatra aza manoloana ireo tsirariny sy ny fandikan-dalàna samihafa, tsy afa-metsika noho ny fisian'ireo matahory eto amin'ny firenena. Tena lotoana le lohan'le malagasy dia hitanao eo le olona tsy te hiady dia mangina na dia manana fahamarinany ara dia tsy masaky miteny nefany le aorianao zany le ankizy mampalahelo fa raha mahatakatra an'izay zany ny ataoko hoe ny zato isan-jaton'le malagasy aloha mbola avitry Madagasikara le olona tsy mahasahy mijoro tsony amin'izao tsy haiko hoe teren'ny fiainana ve na matahotra na hoe voavidy vola Tsy ny lafiny ara-tsosialy ihany no mikatso eto Madagasikara ankehitriny fa tsy misy mandeha amin'izay laoniny intsony ireo sehatra rehetra. Tokana ihany anefa ny vahaolana narenana indray ireo potika dia ny firotsona amin'ny fifidianana sy ny fialana izao fitondrana izao izay fotsitry ny olana eo amin'ny fitantanana ny Madagasikara. Fa ampafantarika ianao fa dia isy ny fandarana manokana mitondra ny lohateny hoe ekenao ve Madagasikara entina filoha vahiny indray arahinao rehefa avy eo amin'ny sivy latsaka fefany alina eto amin'ny MBS fahitalavitra sy ny onjam-peo ny ABC Dreamin Lasset Cool TV FM Real TV AZ Radio Top Radio iarahanao amin'ny mpanao gazety Fidèle Razara-Pierre ny mpamakafaka politika Faniry Razafy Manatany ary Fidira Manandrebe ary Yves Richard azonao arahana ao anatin'ny tambajotra tserasera YouTube sy Facebook ihany koa moa izay fandarana manokana rehefa avy eo amin'ny sivy latsaka fefany alina izay. Fatoizantsika kosa ny fiarahana amin'ity hariva ity miaro ny vahoaka sy ny fananany no anjara asany mpitandro filaminana ka tokony hijanona amin'izany izy ireo eo amin'ny mpanatanterana ny asany fa tsy andray na anaraka baika politika fotsiny ny fiarovana ny tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka no lara-pamiany. Ankoatra izay ny firotsona amin'ny fifidianana na dia mbola maro aza ireo teboka mila fifampidiniana no isan'ny lalana ivoana amin'izao olana goavana eto amin'ny firenena izao. Onja lalana rana avy manana sy Mathieu Prince. Ho an'ny tombontsoa ambony firenena sy ny tombontsoan'ny malagasy no antony irosona amin'ny fifidianana. Mba tena mpanajana izay tombontsoam-bahoaka izay dia ilaina amin'ny fangararan'ny fifidianana. Isoroana ihany koa amin'ny korotana mety ateraky ny fanodinana ny safiam-bahoaka toy ny miseho any amin'ireo firenena afrikana sasantsasany. Fifanana masina ny fifidianana ka izay olona vonona ny anaraka ny lalàna ihany no tokony hirotsaka ho vidiana. Anisan'ny fepetra takina amin'izany ny fananana ny zoam-pirenena malagasy
ho azo antoka fa tsy aharo ny fiandrianam-pirenena ny olona mizaka ny zom-pirenena hafa koatra amin'ny mahamalagasy azy. Fampidiniana tokony atao dia hoe ahoana no fizotra ny fifidianana ary ao anatin'ny fahamarinana ny tokony anaovana fifidianana ka ro rehetra zay mbola mampiahiahy sasany mampiahiahy ny olona sy hita fa tena mampitongona tokoa ny ahiahy dia tokony ho alamina zany. Anankiray amin'ireny ny resaka nationalité misy tombontsoa mifaninana sy mifanindry ao anatin'ny resaka nationalité ary fantatsika ny lalàna eto amintsika fa ametraka tsara fa ny olona marina zom-pirenena malagasy no afaka milatsaka ho fidiana. No tsy indriny ihany koa fa tokony hipetraka matsy ny tanilazy ny mpitandro ny filaminana indrindra manoloana amin'ny baika politika misy amin'izao fotoan'izao. Ny miaro ny vahoaka sy ny fananandraha teo ny tena anjara andraikitra sy asan'ny mpitandro ny filaminana. Ny neutralité ny mpitandro ny filaminana dia zava-dehibe ka atsipy amin'izareo ihany zany teny zany. Mikasika ny code de nationalité andiny 42 andiny 46 dia tsy misy antony tokony hidira mpitandro filaminana zany fa ny anjara anjareo dia mitandro ny filaminana ary mitandro aro ny vozona dia miaro ny vahoaka sy ny fananany arak'izay tokony ho izy. Fotoana izao tokony hanohy ny mpitondra ny vahoaka sy ny mpanao politika anatsarana ny fomba fiasa na dia volana vitsy aza sisa no hijanona ny ekipany Andry Rajoelina eo amin'ny fitantanana ny firenena. Raha tena mitsinjo sy mijery marina ny tombontsoa ambony firenena sy ny vahoaka ny mpitondra dia tsy handray sy hanome baika fotsiny ihany indrindra amin'izao akatoko ny fifidian'izao. Lafa mavoan'ny politika izay hatrany fifamenoan'ny mpitondra ny mpanohitra sy ireo rafitra misahana ny fifidianana no azahoana mametraka fifidianana everina fa madio sy mangarahara hoy ny avy amin'ny antoko tanora malagasy miroso na ny antoko tamami. Tamin'ity androany ity ny fanapahan-kevitry ny mpitondra fanjakana iroso amin'ny fanatanterahana fifidianana madio hikatsaka ny filaminana no mamaritra ny zavatra mety iseho ao aoriana kely ao. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomarara. Roa volana maherikely tsy rosoana amin'ny fifidianana mametraka iahy maro ny olom-pirenena ny mpisehatra politika sy ny hery-velona eto amin'ny firenena. Raha ny firafitry ny mpikirakira amin'ny fifidianana sy ny fantanterahany amin'izany amin'izao fotoan'izao dia mampanay ny fifidianana ho avy hoy ny resaka eny anivon'ny fiarahamonina eny. Tsy mitovy tantana ny fametrahan'ireo solon-tena eny anivon'ny Siony izay voafaritry ny lalàna afahana mametraka ny mangarahara. Manana andraikitra ny rehetra hisy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Ny fifidianana ne azadiny fa ny fisian'ny mpandray anjara entre ny mpitondra sy ny mpanohitra ny tena mampisy ny fifidianana. Ary mazava zany fa manana didy sy andraikitra amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana ny mpanohitra. Ny misy amin'izao fotoana zao dia mbola endrika unilateraly dia ahoana moa no atenantsika fa ho fifidianana rehetra tokoa ny vady fifidianana isy eo na mpanohitra fa tsy manasolo-tena eo anivon'ny teny. Eny fa na dia voalazan'ny lalàna io dia somary mahavariana ihany satria na ny lalam-pandrenana eo amin'ny article 14 dernier alinéa dia lazain'ny ministre hoe nisy tamin'ny fehim-panohitra sy ireo parti politika neken'ity lalam-pandrenana ity izy no fanezareo mitenaka lalàna sy mamaritra azy. Efa jerena ny mamaritra an'izay hoe tamin'ny fehim-panohitra zay dia voalazan'ny tamin'ny fehim-panohitra lao 2013 pourtant sady lomosa des partis d'opposition. Mijoro hatrano ray aman-dreny fitaratra hisy ny fitoniana sy ny filaminana eto amin'ny firenena ny avy amin'ny FFKM. Tompona andraikitra feno amin'ny zavatra mety hitranga rehetra ny avy amin'ny fitondrana ho hiatran'ny fanazavana. Dia izay hoe ilaina tokoa ny fampiresahana raha ohatra ka manana an'izay bonne volonté politique zay ny mpitondra irosona makany amin'ny fandaminana makany amin'ny tsaratsara kokoa. Io zany dia miankina tanteraka amin'ny mpitondra. Izay ilay tenenina hoe ny hoaviny ty firenena raha manana ity no aviny mety hisin'ny korotana sy ny tsy fisin'ny korotana dia miankina be da be amin'ny fanapahan-kevitry ny mpitondra. Fifidianana sy madio sy mangarahara no andraindrain'ny rehetra. Manana anjara araka izany ny rehetra amin'ny fanaraha-maso ka sa hitorika ny tranga mampiahiahy na endrika mamohetra amin'ny fanatanterahana izany. Famtanila ny fijoroan'ny mpitandro ny filaminana hita taratra izany amin'ny fandraisana fepetra tamin'ireo antoko politika avy amin'ny fanoherana tahaka ny Ramatahora nampiarana tamin'ny antoko tiky Madagasikara hoy nambaran'isony vavam-bahoaka ny Madagasikara fetra Ramozafimilonina androany tokony mipetraka ho mpandamina isy ny filaminana ara-bakteny ny eo anivon'ny mpitandro filaminana ka anorevitra ny fitondrana fa tsy ampitahotra ny malagasy amin'ny alalan'ny vavabasy tombontsoa ny firenena no takina ka tsy
misy mikatsaka fikorontanana eto ho kosa ny mpamakafaka raharam-pirenena ny pasteur Roger Andriamsata raha niresaka tamin'ny avitra Sundrabe sy Andry Rakoto Malala. Nanao fanambarana miaraka ny mpitandro ny filaminana ahitana ny polisy-pirenena, ny zandarmari-pirenena sy ny tafika malagasy omaly. Ny fametrahana ny fitoniana sy ny filaminana amin'izao akatoko ny fifitianana izao, ny filazana fa fifitianana ihany no isan'ny votoatiny ilay fanambarana. Manany amin'ny teti-dratsy tiana ho volena ampifandrafiana ny samy malagasy ireo mpitandro ny filaminana, izay milaza fa vonona hiaro ny androm-panjakana mijoro ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany araka ny fanambarana trany. Mazava hoy ny avy amin'ny parlemantera tim izay mpanara-maso ny asan'ny mpanatanteraka mila mijoro amin'ny toerana tokony hisy azy ny mpitandro ny filaminana fa tsy anaiky atao fitaovana ho fampitahorana ny malagasy hatrany. Entitra koa izay miteny hoe tsy hoe tompona andraiky mpanjakana ianareo no manana ny basy sy manana ny hery dia ataonareo izay fanambarana tianareo atao satria voatery ianareo any voaporitra ianareo. Tsy mahasoan'ilay firenena zany. Fiza moa no mitady korotana eto, mahasoan'iza ilay korotana eto. Aza lefa ty aminay ilay izy aty amin'ny fanoherana satria izay ny tianareo ambara fa miaro ny tsy azo arovana ianareo, miaro ny tsy ara-dalàna ianareo. Ianareo koa ngeny tokony sahijoro hoe hiteny amin'ireo lehibe ianareo mibaika ianareo mpanatanteraka ireo na gouvernement zany, anisan'izany ny prime ministre sy ny filoham-pirenena, fa tsy ampitahotra lava ny aty amin'ny fanoherana ianareo hoe tsy ekena ny fanakorotanana na mivantana na nkolaka taizay mbola nanakorotana. Ianareo antenaina anirina nohatra mitady ampivandravandra amin'izao fotoana izao. Ianareo mpitandro filaminana izay tiako teny indray tsy mametsiny ianareo fa ianareo mpibaiko sy ianareo manaraka baiko ambokiny. Samy ambany lalàna ny rehetra ka tokony samy manaja izany toy ny anak'Andriamaso, tsy misy afaka manososy sy mitady tombontsoa ho azy irery. Azo ambara fa tsy mipetraka izay, tsy mipetraka leo fiarovana ny fiandrianam-pirenena satria izay metimety aminy ilay mpitondra no arahany ilay mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Ilaina ilay fiandrianam-pirenena, ilaina ilay filaminana, ilaina zany hoe tsy misy korotana zany. Miara-manaiky an'izany isika rehetra. Fa ny tsy ekena ho iaho teo, tsy hoe manana fahefana dia lasa tompony fahamarinana ho azy. Efa miariary ao amin'ny fandikan-dalàna eto amin'ity firenena ity. Ny fitanilana amin'ny lafiny rehetra. Andresanareo fitoniana tsy fisian'ny korotana, tsy misy mitady korotana eto amin'ity firenena ity. Raha ho tombotsoan'ny firenena dia tsy midika fanakorotanana ho kosa ny mpamakafaka ny raharaham-pirenena, ny pasteur Roger Andriamsata. Tsy tokony maneho fitanilana ny mpitandro ny filaminana manoloana ireo hery politika eto amin'ny firenena. Inona ny teti-dratsy raha tahiny izy ka hoe fanakorotanana ny firenena dia teti-dratsy tokoa ilay izy, tetika nimba ny firenena. Fa raha tahinika fampanajana ny lalàna mikasika ny code de nationalité, ataoko mazava be mikasika ny code de nationalité andiny 42 andiny 46 dia tsy misy antony tokony hidira mitandro filaminana zany fa ny anjarandrareo dia mitandro ny filaminana ary mitandro ka arony vozona dia miaro ny vahoaka sy ny fananany araka izay tokony ho izy. Lasa ny sainy rehetra mety isian'ny amboletra sy ny letrezana amin'ny firotsahako fidin'ny filoham-pierinasa amin'ny ity 2024 ity. Iaraha mahita ny fanososiana ny lalam-pandrenana kanefa ambeti-teny eto amin'ny firenena ny tokony hanajany rehetra ny lalàna. Andrasana izay mety hitranga amin'ny 9 septambra, fotoana faran'ny fanaterana ny atotan-taratasy firotsahana eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana. Volana vitsivitsy mialohan'ny fifidianana mbola maro ny tsy fahatombanana hita indrindra fa ny amin'ny lesy-pifidianana nampifidy fito-tapitrisa no tsy tafiditra ao anatin'ny lesy-pifidianana navoaka ny seny faranteo ho ny kandida ho filoham-pirenena Jean-Jacques Ratsetson androany. Nanamafy ihany koa ny tenany fa tsy azo ekena ny firotsahako fidian'ny olona tsy mizaka zo-pirenena malagasy. Na izany aza fifidianana ihany no lalatokana ho an'ny firenena ialana amin'izao fantrana izao. Samy nanatitra ny atotan-taratasy firotsahako fidian'ny androany isy teny Randriana Soniaiko sy Jean-Jacques Ratsetson. Onjarana Ranavimanana sy Mathieu Prince. Ny firotsona amin'ny fifidianana ihany no vahaolana nalàna firenena ao anatin'izao fahasahiranana sy fahantrana izao. 5 taona fepitondran'ny filoham-pirenena ka amin'ity taona ity no tapitra izay 5 taona izay. Ny lalàna raha teo no mametra fa tsy maintsy rosona ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity. Anisany tsindriny kandida sy teny Randriana Soniaiko ny tsy fafahany Andry Rajoelina mirotsaka ho fidiana filoham-pirenena noho izy tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony. Raha ny lalàna aloha dia ny fifidianana dia tsy maintsy hatao satria tapitra tanteraka ny fotoam-piasan'ny filoha am-pierinasa araka fefanambarako tsy nahasoantsika malagasy ny tetezamita rehetra.
nanamafy ihany koa ny candidat Jean-Jacques Ratsetson fa tsy azo ekena filantsahako vidin'ny olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy. Nasindresaka ihany koa ny mahakasika an'ilay fifidianana izay latsaka roa tapitrisa raha oharina tamin'ny ralina natao tamin'ny taona 2024 ny mpifidy voasoratra anarana amin'ny fifidianana 2024 ity. Mpifidy tapitrisa no tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana ho iatrany ity candidat ity. Tafiditra ao anatin'izany ireo tanora 5 ka hatramin'ny 17 taona tamin'ny taona 2024 izany hoe fa tonga taona ankehitriny ary mitotaly 5 tapitrisa. Ny amin'ny fitenin'ny azy dia za tsy manaiky raha olona tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy no milatsaka tsy manentsika an'izany za ayahy anay zavatra kianinay dia zao io lisy mpifidianana io be dia be ny tsy tafiditra ny olona be dia be ary io be dia be io ny tsasaky mpifidy ny tsy tafiditra raha 11 millions lazain'ny CENI fa ao anaty lisy mpifidianana androany asorina ny 3 millions jugement supplétif 8 millions zany no recensement nataon'ny CENI 10 millions ke ny tombralina 2018 2 millions zany latsaka. Samy nanatitra ny antota taratasy firotsahako fidiny teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana androany isy tendrandrena solony aiko avy amin'ny antoko PSD sy Jean-Jacques Ratsetson avy amin'ny antoko fahefamividy. Afa anisany nanao hevitra mikasika ny fandaniam-bola mbola ataony fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tany Mananjary androany nambarany fa manararaotra farany mandany volam-panjakana ny mpitondra amin'izao ankatoky ny fifidianana izao fandaniana izay tsy misy idirany amin'ny fampandrosoana tahaka ny efa fanaon'izy ireo hatramin'izay. Mialy rarinombana sy tahirinena. Fantany vao nivoaka ny tatry ny filan-kevitry ministra tamin'ny alarobia lasa teo dia ny famoaham-bola tamin'ireo karazana fananganana fototra-afitrasa toy ny fonja sy ny fanafakana sainam-pirenena 12 baoritra avy any ivelany no nahasarika ny sain'ireo olom-pirenena. Nipetraka ny fanontaniana hoe mbola atao inona moa ireo sainam-pirenena izay nolazaina fa ilaina amin'ny fiatrehana ny lalaon'ny nosy izay hifarana rahampitso ireo. Fandanimpotoana tsy mitondra amin'ny fampandrosoana ny zava-misy hoy nambarany solombavambahoaka Mamiaja Charlot. Akatoko ny fifidianana ihany koa isika amin'izao fotoana izao ka manararaotra mandritra ny volam-panjakana anaovan'izy ireo ny sitrapony ny mpitondra. Isan'ny sy nampandroso ny firenena ity dia ny famiravorana ny volam-panjakana anaovana ny sitrapony ny régime place foana hatramin'izay. Ankatoka fifidianana sika zao rivotra politika misy eto amin'ny firenena raha mahita fa ohatrany zavatra rehetra mbola manararaotra mamoaka volam-panjakana mandritra ny kitapom-bolam-panjakana ny régime en place nefa raha ny tena tokony ataony amin'izao dia fa mamiripirinentana ka ho hita raha tafaverina izy manohy ny ataony sy tafaverina izy manao baibay matahotra sahady ny ho faharesena ny fitondram-panjakana en place dia manaonao foana raha sy ilaza hoe sakasakana amin'ny fomba rehetrarehetra reo candidat everina famatanjaka ifanandrana amin'izao fitondrana zao efa mahatsapa sahady zareo fa ho sarotra ny amerina ny fitondrana io amin'ny toerany ray mandeha dia zao manaonao foana iaransika mahita zao. Nahitsy ihany koa ity solombavambahoaka itsira nilaza fa tsy fotoana tokony hanendrena gouvernoura intsony ihany koa izao. Mazava fa tetika entina anaovana fifidianana sy anaronana tambatra fa tsy misy idirany fampandrosoana mihitsy ireny fihetsika ireny. Sy fampandrosoana sony inge zao no mahamaika ny fitondram-panjakana fa fifidianana gouvernoura napetraka justa hiatrika fifidianana fotsiny regny. Ny olona manao gouvernoura moa mazava ho azy fa mpanao politika zay fa asakasaka zay mpanao politika koa moa manaiky ho atao fitaovana amin'ity régime efa lany andro raha chrono angamba chronomètre ena dia efa kely sisa dia ho tapitra ny fempotoana ara-dalàna ary sy misy temps additionnel efa hiditra tirobi sika zao zay anao vao ampidirina ambony kianja anjaranao ny mieritreritra safidin'ny mpanao politika tsirairay zay fa sy gouverneur nandao hitondrana fampandrosoana regny fa gouvernoura apetraka hiatrehana fifidianana. Tsy hita tamin'ity fitondrana rajoelina ity mihitsy izany resaka fampandrosoana izany indrindra teo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay tena nampikaikaiky ny mponina. Werawerany no tena nibahan-toerana ary nataon'izao fanjakana izao fitaovana hitadiavana tombotsoa hatrany ny vahoaka malagasy. Novoratsy izay efa ndraindray maro ny ataperany farany izay aingana. Lafim-baovao afantanteraka indray ambany tany finanan'ny malagasy hena trondro izay tsy misy afa-tsy 7 kilao isan'olona isan-taona. Ity karazan-kena ity anefa izay mitondra otrikaina maro ho an'ny vatana ka ilaina ny finanana izany. Ny tsy fahazakana na ny antsoina hoe allergie sy ny vidiny lafo no mahatonga ny olona tsy hinana trondro araka ny angom-baovao nataony Onjalalana Ranaivomanana sy Mathieu Prince.
isan'ireo sakafo mitondra otrikaina maro ilay vatana ny trondro. Anisan'izany ny magnesium, potassium ary koa ny fer izay manatsara ny fiasan'ny lalandrà. Mbola ambany anefa ny tany fihinana malagasy trondro. Mandidina 7 kilao isan-taona amin'ny ankapobeny, ny trondro hoan'ny malagasy iray raha mbola 2 kilao isan'olona isan-taona izany tamin'ny 7 taona lasa. Antony mahatonga ny olona iray tsy mihina trondro ny tsy fahazakana na ny alergia, fa eo ihany koa ny vidiny izay somary lafolafo raha oharina amin'ireo karazan-kena hafa. Manombaka amin'ny 3,000 Israel ariary ary mety hatratratra any amin'ny 2,000 ariary ny kilaon'ny trondro eny an-tsena ary miovaova arakaraka ny karazana sy ny vanim-potoana vidy io. Tsy de mihinana trondro, allergique za. Tsy mandro mihitsy za satria allergique za dia tsy mety hoe raha ohatra hoe maro zay dia za hihinana ry zareo mihinana trondro za inona za dia jary tsy mety raha hoe manao fatanaro. Tena mahandro isan-kerinandro. Aloha lafolafo ihany fa arakaraka ilay fahefanananao zany ny vidianana. Ianao zao matetika eo amin'ny 5 kilao eo zany ny vidinao amin'izay rehetra. Arakaraka ohatsy arakaraka ilay vola amidy dia 1 kilao na atsasany. Atsasan'izay zany zao ho an'olona 5 mianaka raha anazy dia 7 zay 7 mianaka. Tsy manao. Le raha misehana tsy dia tia trondro dia tsy eny misy ama andray mandeha isan-taona fa isan'andro tsy manao. Dia izy koa aloha lafo ny fahitana anazy. Ny kilao zao tsy efa 75 sa ohatriny. Mety hiteraka fikorotanana eo amin'ny sela mandrafitra ny vatana ny tsy fihinana trondro mihitsy. Sokajiana ho isan'ireo manankarena otrikaina ny trondro. Na izany aza, mila fandanjalanjana ny fihinanana azy mba tsy hiteraka voka-dratsy. Ataon'ny vatantsika olombelona inona moa ny fer ao anaty oentin'ny trondro, manatsara ny fikoriana mitondra oxygène any amin'ny raha, any amin'ny cellule-tsika, any amin'ny hozatritsika olombelona reo. Atao inona moa zany potassium zany ao amin'ny vatantsika olombelona, anatsara ny lalan-drahantsika, manatsara ny tension-tsika olombelona. Ataontsika ohatra hoe tsy ampy fotsiny ohatra ny vitamine B12 dia lasa le olona nerveux be reny. Manarak'izay raha tsy ampy potassium ny olona ray dia matetika miteraka zavatra ratsy, mety hanana olana any amin'ny tosidra. Manarak'izay raha toa ka tsy ampy fer, raha tsy ampy fer ilay olona ray dia maninona tsy mikori, tsy ampy eny oxygène any anatin'ny rahantsika. Karaza trondro tsara ho an'ny olona diabetika ny tilapia noho izy tsy ahitana glucide na siramamy. Mandidina 720 grama ny kaloria entin'ny fihinana trondro tilapia iray ho an'ny vatan'olombelona. Ny fanatanjahantena indray nazava ny medaly volamena ho an'ny ekipa pirenena makisy ankoay lahy sy vavy nandritra ny lalaon'ny nosy ny tanterahana teto amintsika ity. Nanao ny aintsio zavatra ireo mpilalao nitondra avo ny voninay pirenena ka nandrobaka ny medaly volamena nanampy isa ireo 700 efa azo. Mbola hiatrika ny famaranana kosa ireo mpiatroka ny volleyball lahy sy vavy, handball vehivavy ary ny semi-marathon ho an'ny rampitso 3 septembre izay sady famarana tanteraka ny lalaon'ny nosy 324 andiany faraka ambe folo ity. Tato-baovao ny avitra Sundabe ary rindratsara ny Andry Rakotomalala. Misoratra ho an'ny malagasy ny anaram-boninahitra teo amin'ny taranja basket sy rugby nandritra ity lalaon'ny nosy andiany faraka ambe folo ity. Norombahantsika avokoa ny medaly volamena teo amin'ny sokajy lehilahy sy vehivavy. Tapitra androany ny teo amin'ny rugby A7 sokajy lahy sy vavy natao tetsy amin'ny kianja Makiandotapenaka. Ny farany io arivo ihany koa ny basket 5x5 lahy sy vavy izay nitanterahana tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina Mahamasina. Tsara ny vokatra ho antsika malagasy. Isa 14 ny sarahan'i Madagasikara tamin'ny La Réunion teo amin'ny sokajy vehivavy, raha tery kosa nisan'ny sarahana teo amin'ny sokajy lehilahy ny onan'ny Madagasikara sy La Réunion hatrany 14 no 17 tamin'ny taranja rugby. Tery ihany koa ny sarahana teo amin'ny Madagasikara sy La Réunion 7-50 no 3-50 ho an'ny sokajy vehivavy, 12 no 4-50 kosa ny teo amin'ny sokajy lehilahy ny fanandrinana tamin'ny Ankoay sy La Réunion. Tsapa fananao izay ho afany ihany koa i La Réunion nandritra ity lalaon'ny nosy natao teto amintsika ity. Hitantaratra izany tamin'ny lalao rehetra natao ka nahazoana vokatra tsara. Medaly limy kosa no azon'ny AQ sokajy lehilahy na ny taranja handball no tanterahana tetsy votovorona tamin'ity androany ity. Raha pitso ny sokajy vehivavy no hiatrika ny dingana famaranana ho tanterahana eny an-toerana ihany. Toy izay ihany koa ny taranja volley sokajy lahy sy vavy ho atao etsy Mahamasina izay andraisantsika malagasy anjara ary ny farany eo amin'ny taranja semi-marathon.
Afaraky ny vavavoaray eto am-pelatanana amin'izao ora itenenana izao dia lavy ny bare à Madagasikara tamin'isa iray ny ohatra ny ekipa ny La Réunion tamin'ny taranja football izany izay tafiditra tao anatin'ny lalao famaranana izany. Amaranantsika ny vaovao kosa ny maresaka iraisam-pirenena mitsidika ny Mongolia amin'izao fotoana izao ny Paparay Masina nandritra n'ity fitsidiana ara-pomba ofisialy ity no nanaovany antsoavo ho an'ny zanak'olombelona mba hikajy ny tontolo iainana. Fantatra fa firenena maro manerana an'izao tontolo izao mantsy no mizaka ny tsiraniainy noho izay fiovaovany toetry ny andro izay fanadihadiana eo amin'irindra tsara ny Manorandre Malala. Miantso ny zanak'olombelona mba hanaja ny tontolo iainana ny Paparay Masina François nandritra ny fitsidiana ara-pomba ofisialy eto Mongolia no nilazany izany. Nandritra ny diany tao an-toerana ihany koa nilazany sy nanarany rehetra iady amin'ny kolikoly indrindra fa ny ao Mongolia satria mahazo vana ny kolikoly ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Raha momba ny fahasombany tontolo iainana izao mbola tsy voafeny afo ny Grèce. 14 andro izay nandravarava ny tanàna ny Grèce ny afo ary tsy mbola voafe izany hatramin'ny androany. Any Autriche kosa mandrava tanàna sy foto-drafitrasa maro indray ny tondra-drano. Vokany maro ireo tanàna mitoka-mona vokatry ny fatapahany tetezana. Izany rehetra izany dia vokatry ny fiovaovany toetry ny andro ka nanaova ny Paparay Masina antsoavo ho amin'ny zanak'olombelona mba hanaja ny tontolo iainana. Mialohan'ny tena isarantsika amin'ity hariva ity dia averiko ampahafantarina ianao fa isy ny fandarana manokana mitondra lohateny hoe ekenao ve Madagasikara entina filoha vahiny raha ianao rehefa avy eo amin'ny 7 latsaka fefany alina eto amin'ny MBS fahitalavitra sy ny onjam-peo ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny ABC ny Dreamina ny Laseta ny Cool TV FM ny Real TV ny AZ Radio ary ny Top Radio iarahanao amin'ny mpanao gazety Fidèle Razara-Pierre ny mpamakafaka politika Faniry Razafy Manatany ny mpanao gazety Arfidy Ramanandrabe ary Yves Richard izay fandarana manokana izay azonao arahina ao anatin'ny tambazotra tserasera YouTube sy Facebook ihany koa moa ity fandarana manokana rehefa avy eo amin'ny 7 latsaka fefany ity. Dia zay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoana ny fampahalalam-baovao asa tonona tahaka ny mazatra ny fandarana ahoana marina sy ny Global News no arahintsika eto amin'ny fahitalavitry ny MBS mandra-piandry ilay fandarana manokana rehefa avy eo amin'ny 7 latsaka fefany aorin'izay kosa ny ronan-tsara indray amin'seho mitondra lohateny Choose Love ny sampana fampahalalam-baovao dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny aratsinainy indray tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.